fa ny malagasy rehetra ne no mizaka ny enatra amin'ireny zavatra eny fa tsy izy ihany dia tena nandeha amin'izy rery ve ny nanao an'izy zavatra nataony iny a fa tena tsisy patron ve izy tao a na niraka azy a na nyteny taminy fa dia izy no nitratra dia izy zao no mizaka ny taolambetsy ny tapaka. Resabe tao amin'ny tambazotra tserasera indray ny afera mahakasika ny sazy azony Romivo Sandrianarso sy ny mpiara-miasa amin'ny Philippe Tabuteau manoloana ny kolokolo nokasain'izy ireo atao tamin'ny orinasa Gemfields. Efa vakitrano kenatra mihitsy ireo mpiara-miasa aminy izay manana toerana ambony ao amin'ny fitondrana satria hita be fa tsy norarahin'ny fitondram-panjakana tsony Romivo Sandrianarso rehefa izy tratra io. Naneho ny heviny tamin'izany moa ny profesora Jaona Ratsimbazafy izay mpikaroka mpampianatra. Aminy dia mazava fa tsy maintsy misy mitarika izy saingy izy aloha ny tratra eo dia mizaka ny saziny fa ny tena mampalahelo dia isika malagasy rehetra no mitondra ny enatra amin'izao zava-mitranga izao fa tsy izy rery. Ndao ary enotsika izany fanehoan-kevitra nataon'ny profesora Jaona Ratsimbazafy izany. Amin'ny maha-olona hoa hoe tena manandray aman-dreny izy a tratra tamy fa adala ve zany zao reo ambasady raha reo fikambanera sepirenena teo izy moa iny olona voasambotra tany iny ary inona nataony dia tena nandeha amin'izy rery ve ny nanao an'izy zavatra nataony iny a fa tena tsisy patron ve izy tao a na niraka azy a na nyteny taminy fa dia izy no nitratra dia izy zao no mizaka ny taolambetsy ny tapaka fa dia izy aloha nitratra fa dia ireo tsy maintsy manontany hoe tsy olombola tao am-perinasy iny a directeur ny kabinetra amin'ny filoham-pirenena izy nitratra iny a fa dia teo moa rehefa tratra le olona dia hoe sitraponiny nandeha tany a izy nanao niotra ny hoe navotsitra le namana fa dia zao fotsiny hoe mampalelo a malahelo a maha-olona fa dia zao fotsiny hoe voasambotra ny dirikabo migaly izy ihany fa ny malagasy rehetra ne no mizaka ny enatra amin'ireny zavatra eny fa tsy izy ihany ka zany zavatra zany a hitan'ny olona tsy azo afeniny zany. Mifandray amin'izay fanehoan-kevitra izay ihany raha ampatsiahivina ny resaka nalaza tamin'ny herinandro dia ny fanazavana nataony Fanny Soernef tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny zoma fahafolo ny volana May lasa teo mahakasika ny afera kolokolo izay nahatratrarana ny Romivo Sandrianarso no anisan'ny vaovao nisongadina satria nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny saziny Romivo Sandrianarso sy Philippe Tabuteau. Araka ny vaovao farany dia telo taona sy tapany an-tranomaizina sazy miatra no azony Romivo Sandrianarso noho iny afera nalaza be resaka kolokolo izay nokasain'izy sy mpiara-miasa amin'ny Philippe Tabuteau natao tamin'ny orinasa Gemfields iny. 17 volana kosa no saziny Philippe Tabuteau kely noho ny an'ny Romi satria efa nanaiky ny elo ny tany am-boalohany ty farany. Manoloana an'izany sazy azony Romivo Sandrianarso izany moa dia nanazava sy naneho ny heviny manokana ny Fanny Soernef raha toa ka maro milaza fa kely loatra izany sazy azony Romivo Sandrianarso izany manoloana ny kolokolo goavana izay nokasainy atao tamin'ny orinasa Gemfields. Atao anatin'ity video ity ny fanazavany Fanny Soernef an'izany sazy izany. Androany zany a fa 10 volana May nivoaka ny didy. Telo taona sy tapany an-tranomaizina sazy miatra ny an'ny Romi ary 17 volana kosa ny Tabuteau. Ny tsara mariana dia izao be dia be no milaza hoe izay fotsiny ve tsy ampy izany mampalahelo izy dia ny didim-pitsarana izay mivoaka any amin'ireny firenena Britanika ireny dia misy barème arakaraky ny le zavatra natao ohatra hoe corruption zany no nitsarana anazy dia mijery izy hoe efa voalovany vola inona fetraika an'izay eo amin'ny fiarahamonina iza daholo ohatrohatry ny ahoana ny motivation sy mobile nanao an'ilay izy inona fetraika an'izay amin'ny ataontsika hoe ny intérêt public dia izay rehetrarehetra izay no mahatonga ny famerana ny sazy izay voalaza ny lalàna dikan'izay zany mampiatra ny lalàna no ataon'ny mpitsara fa tsy misy hoe ihany nataoko betsabetsaka ihany nataoko kelikely na ihany nataoko ohatr'izao
tsy ohatran'izay le izy. Mankasitraka tanteraka ny fitsarana britanika ihany koa i Fanny Soerneve araka izany no ny fampiaran'izy ireo ny lalàna amin'ny mpanao kolikoly sy mpambotra firenena toa ny Romy Voasandrianarsoa toy izao. Fa raha mitodika amin'ny fitsarana eto Madagasikara kosa nefa dia aiza hoe sika eo amin'izany lafiny fampiarana ny lalàna izany. Mbola betsaka ny mpanao kolikoly mbola avolenta kokoa noho ry Romy ireny, toa ny imbikery laza hoy Fanny Soerneve tao amin'ny fanehoan-keviny kanefa tsy voasazy. Misy aza vao maika mahazo toerana indray. Saora aloha ny fitsarana britanika mba nahatratra n'ity Romy ity, ary tsy Romy irery ny mpanao kolikoly ao amintsika, ary tsy izy ny tena hoe faratampony mpanao kolikoly, reny natao hoe petit joueur, tratra tamin'ny 5 000 euros, 10 000 euros, fa ny gros joueur, ny voay be matevikoditra ao Madagasikara izay mbola ho fantatsika ny anaran'izy ireny, ohatra Ndrimbika, ery laza reny, gros joueur, jerevo tratra ambody omby zao izy, tratra nanao corruption mitaky vola amin'olona, mametra-pelana fotsiny dia vita. Ngatsika rehetrarehetra sarotiny. Jerevo zao reny nanao corruption na écran plat reny, izy moa ty nisitry ny intérieur tamin'ny Covid. Amin'izao izy dia conseiller en présidence. Tenareo mieritreritra hoe tsy manao kolikoly tsony izy rehefa lasa conseiller en présidence, tsy tompoko vao maika mandrondraka. Raha araka ny fanazavana nomeny Fanny Soerneve hatrany dia efa fomba ratsy fataon'ny mpitondra fanjakana izany mampaniraka mpanolo-tsaina sy mpiasa manana toerana ambony ao amin'ny fitondrana izany toa ny Romy Voasandrianarsoa, ary ny tena loza dia vola tsy misy miditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana akory no azo amin'izany. Saingy tsy tonga hatreo amin'le signature ny Rajoelina sy le firesahana tamin'ny Rajoelina ilay izy, fa raha vita sonia zany io contrat nampanaoviny Romy sy Tabuteau ny Gemfield io dia zareo nahazo 5%, dia soi-disant état malagasy izay soloan'ny Rajoelina tena mahazo 20%. Azonareo le izy. Dia niala baly Rajoelina tsy nanaiky mihitsy iseho tany amin'ny fanadihadiana izay niantsona azy. Araka ny teneniko rehefa mbola tsisy ny proof dia miala maina aloha isika. Fa alefa mandeha minégocier mialoha ny conseiller sy ireo mpiasa ambony eo amin'ny présidence ireo. Dia rehefa tonga fotoana dia manao siny fotsiny Rajoelina dia alefany any amin'ny compte offshore le 20%, fa tsy mandeha ao anaty kitapo-bolam-panjakana izany. Ny afatry Fanny Soerneve ho an'ny fitondram-panjakana dia izao: tokony hametraka fitorinan'ny Romy Voasandrianarsoa izy ireo, indrindra moa fa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina raha tena sarotiny tokoa amin'ny resaka kolikoly izay lazaina foana hoe tolérance zéro, sy ny fanaparam-pahefana izay nataony Romy Voasandrianarsoa. Fa efa nanambara tamin'ny fomba mazava ihany koa anefa i Fanny Soerneve fa efa tsy hafa miala, fa efa piraitsy kombakomba ny fitondram-panjakana ankehitriny. Dia amin'izao zany raha milaza i Andry Rajoelina fa manao tolérance zéro amin'ny resaka corruption, dia tokony androany ihany izy dia mampametraka fitoriana ny présidence contre ny Romy ho manao abus de fonction sy fangalana tombotsoa manokana ho an'ny tenany raha ohatra ka tsisy idiran'ny présidence ny zavatra nataon'ny Romy sy Tabuteau tany Londres. Fa raha tsy manao an'izay fitondrana malagasy dia izy no naniraka ny Romy, ary izy dia piraitsy kombakomba tamin'ny Romy, ary efa fataony zareo io dia mody fanina fa zavatra latsaka izany. Raha tena sarotiny zareo amin'ny resaka corruption dia tokony alefany koa ny fanenjenan'ny Romy noho ny fanaparam-pahefana nataony tamin'ny asany ma-conseiller spécial non officiel sy ny mahadirikaby anazy taty. Rehefa tsy manao an'izay ianao Andriamatoa Andry Rajoelina, dikan'izay ianao mihitsy ny tompony, ianao ny tompony corruption, ianao ny naniraka ny Romy, ary tsy Romy irery no niranao fa ireo conseiller rehetrarehetra ireo, fa Romy ihany aloha ny tratra. Efa laza moa zany ny fanjakana hoe tsy hanenjika dia dikan'izay zany complice.
Tsy adin'ny faniry Soerinaivo ihany koa no nanome ny hafatra mazava ho an'ireo mpitsara maro dia maro eto Madagasikara izay manana fahafahana manenjika an'ireo mpanao kolikoly sy ireo zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitondra kanefa tsy mahasamy teny. Mampalahelo fa isika eto amin'ny tanintsika izay potehin'ireo mpanao politika amin'izao indray no tsy sarotiny, tsy miady mihitsy ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Daondray ary ianao ny faniry Soerinaivo mahakasika an'izany. Raha mba sarotiny tsika ohatran'ny mahasarotiny antsika tamin'ny resaka rakotobe mampiasa zaza tsy ampy-taona anao ny filana aranofony dia izany raha mba sarotiny ohatran'ireny tsika mety mipetrapetraka ihany ireo mpanao kolikoly ireo. Fa isika tsy sarotiny fa ataontsika fiafenana le hoe izay matahotra ny lacrymogène, izay matahotra igatra, izay matahotra basy, izay matahotra zao. Raha natahotra basy sy natahotra igatra daholo ny olona rehetra eran-tany tsy nisy révolution teto. Manomboka za zany tsy miteny an'ilay olon-tsotra eto fa le mpitsara arivo isa ao Madagasikara izay tokony hanenjika ny kolikoly sy ny tsy mety ataon'ireo mpitondra ireo no teneniko eto. Ianareo mpitsara tompoko tsy tokony atahotra ary tokony mirahina fa amatonareo tsy mirahina, amatonareo matahotra, na nareo complice na nareo tsisy lavana nareo fotsiny tsotro izao. Satria teo tsara tareo amason'ny fitondrana dia tsy manao ny asanareo. Tokony samy mandray andraikitra daholo sika vahoaka malagasy rehetra manoloana ny kolikoly satria misy akony lehibe eto amin'ny firenentsika izany, miteraka fahantrana lalina sy olana ara-tsosialy maro samihafa ny kolikoly. Sendra ny firenena tsy azo ialana sy tia mampiatra ny lalàna iny na voan'ny Romivo Sandrianarsoa iny fa isika vahoaka malagasy rehetra no tokony handray andraikitra voalohany fa tsy miandry ny hafa foana no amafisy ny faniry Soerinaivo hatrany izany. Mila mandray andraikitra ny firenena malagasy, mila mandray andraikitra ny malagasy ary mila mandray andraikitra ny fitsarana malagasy. Fa tsy metehitra fotsiny ihany amin'ny hoe zareo any Angleterre, zareo any Grande-Bretagne, zareo any France, zareo any CPI ihany no ka hiado atsika fa tsika kosa angina dia hitango lalitra eto fa matahotra figadrana. Manimba ny toe-karena ao amintsika ny kolikoly, mampitsoaka ny mpampiasa vola ao amintsika ny kolikoly, ary manimba ny fidiram-bola sy tsy miteraka asa, mahatonga ny tsy fisiana asa ao amintsika ny fitsoahany mpamatsy vola, mpampiasa vola ao Madagasikara noho ny kolikoly. Dia isika mieritreritra foana hoe ka izay matahotra ny gadra, rehefa tsy gadra nareo rehefa tsy miaritra lacrymogène, rehefa tsy hiady ho an'ny firenena dia ho matinona eo daholo ary ho maty tsy anasa dia ho lasa mpivarotena sy ambakany lay antitra daholo ny zanaka vavintsika ao Madagasikara. Tena malala antsika ve ilay tanindrazana, tsika miady ho an'ny tanindrazana, tsy miady ho an'ny tanindrazana fa hoe miandry Andriamanitra hiady antsika fa itsika kosa angina. Amaranana n'ity vidéo ity dia misy fanontaniana izay napetraka faniry Soerinaivo ity: inona no ataontsika malagasy manoloana ny kolikoly maro dia maro eto Madagasikara? Fantatsika tsara fa tsisy ilana azy mihitsy ny koa le paka, fa rehefa tratra ny pirofo mitoaka amin'ny tendan'ireo paka ireo dia tsy maintsy managadra ihany. Zay zany ny anatra raisitsika dia samy aloha manerinerina fa tsy mitaraina fotsiny eo hoe kely loatra le sazy, kely loatra le sazy fa mba nanao aloha izany ny fitsarana Britanika dia anjara antsika malagasy indray izao inona no ataontsika. Izay ny vidéo antsika androany, azadino manisy j'aime sy misabone amin'ny manaraka indray.